mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba-tsika riavako malalatra ty zoma fa 17 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ny foiben'ny sekoly alahady ovakitsika riavako dia ny romanina toko 12. Romanina toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha-12. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mankataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia afahan'ny-pompanahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Fa noho ny fahasoavana mena dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavonavin-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy hafa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'i Kristy ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika, raha faminaniana dia aoka atao amin'ny ohatry ny finoana, raha fanompona amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompona, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahasotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana, aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy, mankalany ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Mazotoa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Riray masino manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ny toeran'ny epistily ho an'ny romanina riavana amintsika kristianina manazava betsaka momba ny fotom-pinoana ny epistily ho an'ny romanina. Fantatsika fa tsy Paoly akory nanorina fiangonana tany Roma, saingy akaiky an'i Paoly ny kristiana tany Roma. Noho ny maha-romanina azy mazava ho azy, kanefa koa noho ny olona nahita fianarana ambony ihany Paoly dia nizady nafe tsara ny teny grika, isan'ny avaram-pianarana tamin'ny fotoan'andro, dia ny fanerasera tamin'ny sokajin'olona ambony tao amin'ny fiarahamonina izy, nefa koa fanerasera tamin'ny sokajin'olona tsotra indrindra arak'izany Paoly. Dia ity taratasy ho an'ny romanina ity tsika teo zava-dehibe amin'ny finoana protestanta koa aza ny tsy tokony adinointsika dia tao amin'ny epistily ho an'ny romanina no nipoiran'ny fanitsipivavahana nataon'i Martin Luther, ilay teny hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ny epistily ho an'ny romanina zany dia isan'izay nivavahan'i Luther matetika niresahany momba ny fanitsipivavahana. Tsy mahagaga raha ohatra ka rehefa nandika ny dika teny imbonana isika ny traduction communique de la Bible koa ny teny frantsay dia niainga tamin'ny epistily ho an'ny romanina mandrakariva no nadika ny ainganany fandikana nadika voalohany. Fa izay eto am-piaratanantsika dia zava-dehibe ty romanina toko 12 sy toko 12 ty satria miresaka manokana ny fitondratena na ny etika na ny morala kristiana. Paoly dia novolavolainy ny filozofia antsoina hoe stoisiana. Tamin'ny andron'ny Paoly zany dia ity karazana filozofia ity no nibahana tao anatin'ny fiarahamonina ny stoisiana. Dia ny filozofian'izay itsio ihany akory fa ny epikoriana na ny epikurianisme dia resahan'ny Paoly keo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20. Fa ny ataontsika hoe ny filozofia izay novozin'ireo stoisiana tamin'ny andron'ny Paoly zany novana tamin'ny Sénèque, Saint-Paul Sénèque, ry Zénon, ry isan-karazany, ry Epictète, izay fantatry Paoly daholo zany olona rehetra zany.
matoa satria hitantaratra ao amin'ny soratro Paoly a ny fotom-pisainany reny olona ireny a nahitsiny Paoly kosa aloha na izany ary misy voambolana betsaka zay voambolana stoisiana nalainy Paoly ohatra momba ny azakazaka, momba ny fanatanjahantena, eto zao de momba ny antsoina hoe tena hoe fa toy ny na dia mana amin'ny andininy faefatra fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy zay rehetra momba ny tena na ny corps, ny fanoharana ny fiarahamonina, ny cité amin'ny corps, amin'ny vatana zany a dia tena fomba fanoharana stoisiana io ary dia mazava ho azy hita manamarika ny teolojian'ny Paoly izany filozofia zany. Tsy io ihany a momba ny fahasoavana koa zay matetika resahany Epictète ohatra de resahany Paoly fa izay voambolana any Paoly kosa ka tsy nisy nahafantatra mihitsy sady tsy fantatry ny stoisiana, tsy fantatry ny épicuriana, tsy fantatry ny filozofy rehetra tamin'ny andron'ny Paoly fa i Paoly ny resaka azy a de ny agape. Paoly a no tena nohany nanazava momba ny atao hoe agape na ny fitiavana. Resahan'ny Paoly mantsy izy io amin'ny andininy fahasivy aoka ny fitiavana ao amin'ny tsy fiatsaram-belatsy mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy zany voambolana zany de tsy fantatry ny filozofy rehetra tamin'ny andron'ny Paoly na zay filozofy naranitra indrindra tamin'ny andron'ny Paoly ara de tsy nanao zava-dehibe ny fifankatiavana, tsy nanao zava-dehibe ny fitiavana. I Paoly ny voalohany nanazava zany antsipriany niainga fa amin'ny fampianaran'i Jesoa mazava ho azy niainga tamin'ny fampianaran'i Jesoa ary ny baiboly mihitsy ny testamenta vaovao ny voalohany nanazava an'izany tsy Paoly ihany moa fa i Jaona koa raha nanazava an'izany hoe mahazava-dehibe ny agape, ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Ny filozofia stoisiana mantsy de filozofia individualiste be zany hoe filozofia tsy de miraharaha loatra ny hafa, tsy mikatsaka afa-tsy ny fahasambarany tena, tsy mikatsaka afa-tsy zay mety mapetipety ny tena na mandamina ny tena ary natao hoe fahasambarana raha dia fiainana ao anatin'ny tsirairay manokana zay ataony hoe esukia, ataony hoe esukia, nataony stoisiana hoe esukia dia ilay le fiainana fahatoninana ny tsirairay avy ary ny tsirairay avy dia mikaroka izay fiadanana zay ataontsika hoe anazy zay ao anatiny zay zany zay koa nataony hoe staraxia, nataony hoe staraxia dia ilay fikatsahana ilay fiainana manokana tsy zay ihany ohatrany hoe inona re zany fiainana zay tsy misy korotana ataraxia dia Paoly areto a dia miresaka manokana mahazava-dehibe ny fitondratena kristiana. Romanina 12 miresaka Paoly zany eto a ny etika na ny fitondratena kristiana. Amin'ny stoisiana zay faneraseran'ny Paoly a dia ny etika ny voalohany ny fototra ataontsika hoe maha stoisiana. Eto ary dia Paoly any de miavaka amin'ireo mpiarabelona taminy ihany koa. Paoly any de manazava fa ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra na ny fanoloran-tenan'ny olona ho an'Andriamanitra no miteraka ny etika sy miteraka ny moralina tsara. Hoy izy mangataka aminareo a de atolotrareo ny tenanareo. Rehefa atolotrareo ny tenanareo de izao manjary fanimpopana tokony ataonareo zany le voambolana hoe fanimpopana liturgia na nazahoana ny teny hoe liturgie. Ny olona manolo tena ho an'Andriamanitra de manjary toy ny liturgie ny fiainana. Rehefa mitentsika hoe liturgie de ndraindray mantsy eritreretintsika le hoe fandaharan'ny fitom-pivavahana ny liturgie de le boky vakiny iny ataontsika hoe liturgie tsy zay loatra ny dikan'ny teny hoe leitos ergon lay teny hoe asana lay teny hoe liturgia dia milaza fanimpona, milaza
asa milaza asa fanompona zany de paoly miteny manao hoe rehefa manolo tena ao an'andriamanitra ianao de zao litorjia ny fiainanao. Litorjia zany hoe tena amin'ny alalan'ny tenanao ny toetranao no anehonao mahampanopin'andriamanitra anao. Dia sarobidy zany amintsika protestanta zay mahatonga atsika protestanta mahatonga ny kristiana rehetra mihitsy moa sarotiny amy lafiny moral satria ny fitondratenantsika zany de atoy ny litorjia hita ity ivelany ny mahampino atsika zany de asehontsika amin'ny asa ny mahampino atsika zany de asehontsika amin'ny fiakanjotsika amin'ny fitenitsika amin'ny fifandraisantsika amanodidina atsika. Ny mahakristiana zany tsy zavatra ao anaty any fa ny mahakristiana dia fanolora-tena mazava ho azy saingy aseho amin'ny fomba hita maso. De aompona amin'ny diny faharoa ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Le hoe manaraka ny fanaon'izao tontolo izao le matoa-teny nampiasain'ny Paoly suscimatizo zay le matoa-teny suscimatizo. Ny teny hoe suscimatizo de nazahoana ny teny frantsay hoe schématiser. Ny teny frantsay hoe schématiser mantsy mazaka rehefa ataontsika hoe sary fa tsy de tena hoe satria nazahoana ny teny hoe schéma. Ny suscimatizo de hoe volavolaina na tefena. De hoe Paoly manao hoe tandreminareo tsara aza izao tontolo zao no manefy anareo zay ny dikan'io zany. Raha miteny zany hoe aza manaraka an'izao tontolo zao de ny dikany de hoe aza manaiky izao tontolo zao no manefy anareo no mamola vola anareo. Izao tontolo zao zany a de oharin'ny Paoly hoe mamola vola de aza manaiky hoe enao ny volavolain'izao tontolo zao fa enao ny tokony hamola vola izao tontolo zao. Ny kristiana ny tokony ho mpamola vola toe-tsaina. Ny kristiana ny tokony ho mpamola vola fiarahamonina fa tsy ny kristiana akory no volavolainy ny fiarahamonina. Amin'izao andro antsika zao mantsy de mifamadika tanteraka. Zay maha stoisianina ny Paoly amy lafiny anankiray da tsy stoisianina lay lafiny eritreretintsika fa stoisianina kristiana zay mahana fijery manao hoe zao no izy raha toka kristiana ianao de enao no mamola vola ny fiarahamonina, enao no manefy ny fiarahamonina, enao zany de mpandray anjara ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy ianao akory ny mpananatra an-drano ao anatin'ny fiarahamonina, tsy ianao no volavolain'ny fiarahamonina, tsy ny fiangonana akory, tsy izao tontolo zao ny miditra ao anatin'ny fiangonana fa ny fiangonana ny miditra ao anatin'izao tontolo zao. Tsy ny fomba n'izao tontolo zao no ampidirina ao anatin'ny fiangonana fa ny fomba ny fiangonana no entina miditra ao amin'izao tontolo zao. Tsy izao tontolo zao no ampidirina ao anatin'ny fiainam-pianakaviana fa ny fianakaviana no mitondra soatoavina ao anatin'izao tontolo zao mba hahatonga izao tontolo zao miova. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe litorjia inge ianareo. Afaka malala rehefa azotsika sary an-tsaina tsara fa ny toetra kristianina, ny moral kristianina dia ateraky ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ateraky ny fanoloran-tenantsika, ateraky ny fanapahan-kevitritsika hiasa sy hanompo an'Andriamanitra. Dia eto ara misy zavatra roa lehibe zay tsoahatsika am'izany ataontsika hoe etika kristianina sy toetra kristianina zany. Dia ny voalohany indrindra dia hoy Paoly manao hoe ndraisitsika dia manomboka amin'ny andininy fahafito raha fanompona amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompona, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Paoly zany a dia tsy makasitraka ny fampifangarongaron-javatra. Rehefa manompo ny fiangonana anao de aza fangaro amin'ny zavatra hafa zany fanompona fiangonana zany. Aza atao hoe za manompo fiangonana kanefa indray ny fiangonana no ampanompo koa. Ohatran'ny hoe mety pitrango zany ny hoe rehefa manompo ny fiangonana ianao na rehefa manompo tanindrazana ianao de zao enao no manompo tanindrazana fa tsy ny tanindrazana no ampanimponao anao. Enao no manompo fiangonana fa tsy ny fiangonana no ampanimponao anao. Izay itoetsaina ataontsika hoe efajorony Paoly zay hoe rehefa ity no atao de ity, tsy afangaro zava-tsatra, tsy asiana kajikajy. Ary zay mahatonga ho izy manao hoe rehefa mananatra
rehefa mampianatra de aoka ho amin'ny fampianarana fa tsy hoe mampianatra nefany mikendry tombontsoarabola mampianatra nefany mikendry zavatra hafa fa rehefa fanomezam-pahasoavanao mampianatra de ataovy zay fampianarana izay aza fangaro zavatra hafa zay keo no mahatonga azy iteny manao hoe rehefa mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana rehefa mananatra de aoka ho amin'ny fananarana eo moa le hoe fananarana nandikatsika azy fa rehefa manolo-tsaina ianao rehefa mitaridalana ianao de aoka azava Paoly zany a dia manazava aminao hoe ny etika kristianina dia etika tsotra etika mahitsy etika tsy mba miolakolaka etika mazava zay zavatra ataonao a de hita mazava rehefa mpandrafitra ianao a de rafitra no ataonao fa tsy hoe mandrafitra ianao a de miolokoloka lasa zavatra hafa rehefa ohatra ka manao politika ianao de tena politika no ataonao fa tsy manao tsy ataonao zavatra hafa rehefa ohatra ka miasa ataonao zany de ataonao amin'ny zay tena tokony ho izy azany toe-tsainy zany a no mahatonga atsika kristianina rehefa manao zavatra de manao zavatra tsara zany ny toe-tsaina nananan'ny kristianina tsy mahagaga ohatra ka mahita reo trano fiangonana mahita reo karazana zavatra natao a tany avanim-potoanany moyen age na tany avanim-potoanany antenatenany sika na tany amin'ny antikité koa aza de hitatsika fa goavana lehibe vita tsara satria rehefa atao de atao tsara rehefa atao de tena atao amin'ny fitiavana fa tsy hoe rehefa manao zavatra dia mierikerika sy mierikerika roa rehefa manao zavatra de zara fa vita rehefa manao zavatra de atonontonony ihany ny etika kristianina de zao rehefa miasa ianao de ataonao tsara rehefa manao zavatra ianao de ataonao tsara rehefa manao zavatra ianao dia fitainao hatramin'ny farany zany toetra zany dia ataontsika hoe efa tsy de tena toetra ny olona ankehitriny intsony noho ny antony maro samy hafa satria tsy toetratsika le satria tsika tsy manao zavatra tokana fa manao zavatra be deabe satria tsika manao zavatra be deabe de manjary tsy vita araka ny tokony ho izy manjary lasa toetratsika ny hoe mety io hoe tsy maninona io hoe tsy hitan'izay tsy nanao io hoe de manjary tsy mahavita zavatra tsara nandrandray ampifangaroantsika ny lafin-javatra sasany de tsy tokony hifangaro ny toetra kristianina de toetra mahitsy mazava rehefa manao zavatra de manao zavatra araka ny tokony ho izy fa ny faharoa lehibe zay resahintsika eto a ny toetrany Paoly dia ny etika ny fifankatiavana na ny etika ny fitiavana andininy fahasivy aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy mifankatiavana ka ny fifankatiavana pirahalahy tsara na manamarika ho sika tsara na manamarika fa i Paoly a no isan'ny voalohany tamin'ireo teolojianina sy filozofa tamin'ny fotoanandrony Paoly ny resaka ny antsoina hoe agape tsy fantatry ny filozofy rehetra tamin'ny andron'ny Paoly tsy fantatry ny filozofy rehetra tamin'ny andron'ny Paoly na talohan'ny Paoly no hoe agape ny filazantsara ry Paoly mba ndry Jaona vokatry ny fampianaran'i Jesoa no voalohany ny vaofy sy ny resaka an'izany hoe agape zany na ny fitiavana sy ny fifankatiavana tsy tokony ajorontsika mihitsy fa ny filozofia grika de tsy nanao zava-dehibe ny agape na ny fifankatiavana individualiste be zany hoe indrindra ny stoisianina dia ny olona tsiraray any de tompona ndraiky tamin'ny fiainany mikaroka zay mety ahasambatra ny tenany mikaroka zay mety ampilamilamina ny tenany ananany fiadanam-po manokana ao anaty izay na maika ny filozofia ataontsika hoe filozofia grika ary dia eto zany a dia i Paoly miresaka manokana momba ny fitiavana ho sika teo momba ny fifankatiavana ary de afara manao hoe aokary izany olona mifankaty zany de zao olona mifanome voninahitra olona mifanaja mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra zany hoe olona mifanaja mifanome voninahitra tsy hoe olona mifanala-paraka am'izao andro antsika zao moa efa somary efa tsy iainana tsony efa zavatra
efa tsy mipetraka ntsony zany hoe olona mifanome voninahitra, olona mifanasa aza ndraindray tsy olona asaina ndraindray tsy miala tsiny akory hoe tsy afaka na ohatrany zavatra everitsika ho mandeha ho azy reny ndraindray fa ohatrany efa toetrany olona ankehitriny zany hoe tsy mifanaja, tsy mifanome voninahitra, tsy mametraka ny hafa eo amin'ny toerana tokony isy azy, tsy miraharaha ny hafa ary de manjary mirodana avokoa ny soatoavina rehetra, tsy manaja ray aman-dreny, tsy manaja zoky, tsy manaja tompon'andraikitra sy ny sisa rehetra ary de eto averin'ny Paoly zany toetra zany hoe ny mpino ange de olona mifanome voninahitra, olona mifanaja, olona mazoto amin'ny fanompona an'Andriamanitra, olona mazoto amin'ny fanaovana ny asa soa. Ry havako, Jesosy ny teny manao hoe ianareo no fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. No zany de zao ry havako, manana didy tsika kristiana, hijoro vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fitokiana filazantsara tsy hoe amin'ny teny ihany fa ny fitokiana filazantsara koa de zao amin'ny asa. Engany avako malala asehontsika amin'ny fanoloran-tenantsika ny fananantsika finoana, asehontsika amin'ny fanoran-tenantsika amin'ny toetratsika, amin'ny fifandraisantsika manodidina antsika mahazanak'Andriamanitra antsika. Vavatsika toa soranao zay noho ny amin'ny soratro Paoly, noho ny amin'ny soratro Masina, noho ny amin'ny teninao zay nomenao anay amin'ity zoma ity indray. Misaotra fa manana tombontsoa manokan'izay tompo satria tsy avelanao anjenjeny ity amin'ity zao tontolo zao ty fa omenao anay ny teninao. Tsy avelanao volavolain'izao tontolo zao zahay fa tao aminao ho mpamolavola izao tontolo zao, tao aminao ho mpanazava izao tontolo zao dia mitary lalanay tompo. Misaotra noho ny famindramponao fa eo aminay mandrakariva ianao ary mitaiza sy manolokolo ny fanoloran-tenanay mivavak'izay tompo. Ampaherezo vavolombelon'ny tsara hatrany, ampaherezo tiany tsara hatrany, ampaherezo iaina ny fitiavanamana, iaina ny fitiavana ny fiarahamonina. De meteza amangy ny tokantrano tsirairay avy ianao, meteza hitahiry ny tokantrano tsirairay avy amin'izao herinandro madiva ifaranay zao. Manjaka ao am-ponay Jesosy mba ho fanatitra velona, masina sitraka ao Andriamanitra ny tenanay, ny fiainanay, ny asanay. Misaotra Jesosy fa mametraka ny fiainanay eo am-pelantaranao zahay de rakofy ny fitahinao. Amen.